jadona sy ny fanaparam-pahefana atsangana tsy ho ela ny komity bokin'olona hoy ny RMDM. Mila vola ny CUA ho tataova-ketra avokoa na ny fiterahana eny amin'ny CSP na ny fikojana-trano. Olona marefo ara-pahasalamana afaka tsy miasa saingy ahantona ny contrat. Tompoko lasy tompoko vavy amin'ny foravoravo no entina mitsidika ny tokantrano indray amin'ity takarivan'ny zoma 4 septambra 2024 ity. Manasanao ampitiavana ampanajana izay eto amin'ny MBS anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany indray. Ny tatitra mahakasika ny coronavirus voaray nanomboka tamin'ny roratolakandro no entiny nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Prince aminao. Toy izao indray ny antotanisa izay navoaka ny centre de commandement opérationnel Ivato androany 4 septambra 2024. Niampiray indray ny olona namony ainy vokatry ity valanaretina Covid-19 ity ka tafiakatra 7 no isan'izy ireo. Miisa araiky amin'ny 20 kosa ireo tranga vaovao voamagana androany ka ny 10 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny 3 avy any amin'ny faritra Tsinanana, ny 1 avy any amin'ny faritra Laotra Mangoro, ny 4 avy any amin'ny faritra Matsiatrambony, ny 3 avy any amin'ny faritra Sofia, ny 10 avy any amin'ny faritra Diana, ny 9 avy any amin'ny faritra Tsimondrefana ary ny 1 avy any amin'ny faritra Androy. Mi total 7 sy 5 araka izany ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hatramin'izay nidiran'ity valanaretin'ity teto Madagasikara. Ny 7 amin'ireo dia mbola marary mafy ary tsabony eny anivon'ny hôpitaly. Ny ampy 7 kosa ireo sitrana ka tafiakatra 5 sy 4,1 nisan'izy ireo. 8 sy 500 ny fitiliana vita tamin'ny PCR raha toka 9 ny fitiliana vita tamin'ny Gene Expert androany. Nampiantso mpanao gazety Tetsy Belera androany ny RMDM manisy ny antsoavo izay nataon'izy ireo ho an'ny vahoaka malagasy nandrizany fotoana izany. Germaine Menjanary sy Tahiry Niaina. Miroso makany amin'ny jadona ny firenena, manjaka ny fanamparam-pahefana ataony mpitondra. Tsy misy ny fanajana ny ambaratonga-pahefana isatsokazana fa saika miankina amin'ny baiko midina avokoa ny fanapahan-kevitra. Anova-paikady amin'izay ny mpanohitra. Nampiantso fivoriny ireo parlementaire ny gouvernementa handinika ny lalàna dia tsy araka an'izay zavatra neretreretina zay ny zavatra mitranga fa natao amboletra sy antery ny fomba noentina nandany an'izany lalàna zany. Faharoa dia io atsojay atao amin'ny orinasa malagasy tena ampiarana mihitsy anaovana zay herisitra rehetra zay fomba rehetra amotehana sy amonona ny mpiasa malagasy. Zao zahay manahy fa hoe hisy referendum indray hanitarana ny fotoam-piasan'ity filoham-pirenena ankehitriny ity. Ho ahitatra fitotaona indray hono ny fotoam-piasan'ny filohan'ny republika ka hanaovana referendum na fitsapakevim-bahoaka izany. Ny vahoaka malagasy no tompon'ny firenena. Fotoana zao ijoroana satria manomboka matiasina ny mahatany demokratika any Madagasikara raha ny fanazavana. Miantso ny vahoaka malagasy zahay hanangana ny komitin'ny fonolo isampokontany hiaro ny jadona, hiady amin'ny jadona itsika. Atsangano diany zao ny komity ny fokon'olo miady amin'ny jadona fa mitady handeha amin'ny lalakafa ny andehanan'ity fitondram-panjakana ity handeha amin'ny tsy mety tsy ekena. Misaotra an'ireo parlementaire zay efa nahavitany azy, efa nanangana an'ilay collectif. Miantso an'ireo candidat parlementaire koa député zay tsy lany, miantso anareo izahay ndao tsika hifanometanana fa tena andeha amin'ny lalana tsy izy ty firenena ity. Miantso anareo candidat filoham-pirenena rehetra ndao hifanometanana zalahy tanindrazana iombonana Madagasikara. Aza velantsika ho tonga amin'ny jadona ity firenentsika ity. Miantso ny rehetra na iza mba tsy hanenenantsika any arina any
fa ndao ifanometanana hanavitra an'ity tanindrazantsika ty mitoetra ny olana eo amin'ny fitsinjarana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana mampitroatra ny atezerany mponina teny Tanjombato ny zavanisy hitataratra tamin'ity herinandro ity fanadiadiny Lorette Berton sary ny tahiriny aina efa nanomboka ny alarobia lasa teo no nisy ny korontana vokatry ny fomba fiasa teo amin'ny fitsinjarana ny Vatstsinjo amin'izao fiboana izao fokotany 5 ao anatin'ny commune Tanjombato no tena ahitana savorovory ireo mponina antony misy fiangarana ny fizarana ny Vatstsinjo impiriny zara teto zao hatramin'izay za zao mbola tsy nahazo tondra ny karneaka hoe ty za be antitra tsy be antitra nefa 5 taona dia tonga eto zay nanomboka tamin'ilay arobia zay natonananao ohatran'io tsy mbola nisy nanakakasibosy namendry carte mobile ny anazy avezivezy foana zay tsy hita zay tena marina hoe niakatra manao réclamation ary any amin'ny EPP Tikihana Tanjombato tsy vakina mihitsy zay zao amin'ny secteur 3 mbola tsy nahazo zay na inona tsy mbola nahazo ninina mihitsy zay nefa zay ataony makaty foanany ao amin'ny zareo mbola misy ticket tsy toloniny etsy ataony inona fa zay narirariran eto olona tokony mbola hiasa zay tokony hivarotra avelany eto fotsiny zay olona nahazo zao teo aminay impirina azy indray-panahazo izy intelo izy zao nahazo amin'izao dia le ticket amin'io zay olona fatapatatra ihany nomena an'le ticket korotana foana neto hatram'izay nisy fizarana teto batainy communal ny vary amin'ny alina tena marina zany le ticket amidiny zareo izy mivarotra roa alina hono dia mahazo ihany mahazo tsy mahazo zao reo olona be da be mitangorondreo nandray reo olona hitanareo reo tsy mbola nisy nandray tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana tamin'ny folora maraina tangoron'izay tsisy ny teo anoloan'ny Bron commune tsy manaiky hiala eo ireo mponina fa mitaky ny voan'ny ben'ny tanàna izay nambaran'izy ireo fa fosotra izao fikorotanana izao nahavelotaraina ny mponina ihany koa ny fihetsika nataon'ny mpiasan'ny commune zavatra mba angatanay zany dia le mera mila mivoaka eo zay fotsiny mpatsiloza manao eo ara hoe mitady amin'ny monsieur le maire nefa rehefa vahoaka reo satria zany amiteny zany le carte mobile tsy tompon'andraikitra zany ny monsieur le maire nefa nireo olo reo dia reo olo reo nametsaka monsieur le maire tamin'ny toeran'io ka zay zany nangatahan'ireo olo reo zany hoe inona fanapahan-kevitra tokony atao monsieur le maire zany andreo vahoaka reo dia mionona zany le vahoaka reo miparitaka fa tsy avela elany andro tsy mandraindraikitra ny maire tokony andraindraikitra ny ihany izy dia eo ndray ny carte mobile manopa olona miresaka amin'ny olona eo mahay mandeha sady miteny raha be zany zany tokony mba tokony ho atao eto amin'ity voafidim-bahoaka izy ty voafidim-bahoaka no mandeha miady aminay ny fahasambahoaka nandeha eko tony le izy ray trano zay misy nyreny samy manofa trano zarerany tsy tafiditra fa reo tafiditra teto amin'ity kianja malalaka ity vao maraina no efa nilahatra teto ireto mponina lazaina fa eto no andraisana ny fanamariana ho an'ny izay tsy mbola nisitraka ny fanampiana kanefa hatramin'ny tamin'ny folora sasany natongavanay teny tsy mbola nisy tompona andraikitra nandray ireto mponina ireto maly nisy appel efa nandeha tety amin'ny sekteranay kanefa ny anaran'ny zamiteny eto zany anisan'ny voatonina nefa tsy menzareo le billet dia ao misy be antitra ao misy taizakely milahatra eto hatramin'ny 5 maraina efa eto amin'ny terrain eto milahatra dia tsy haina hoe ahoana izy ny tompona andraikitra amin'izay zavatra zay tototo kely zay manao le résidence asykarapanondro aveo tsy hitakory le izy lasa ndray tonga eto daholo vahoaka dia hoe atao réclame sao dia hoe mahita mpanao gazety ndray dia ataony réclame dia tsy isakory le vary aveo le izy nafanaovana photocopie karafanondro karnely voalohany dia atra dia hoe tsy mety ndray iny fa nidorana dia nandeha ndray ny mpiasa ministère ny teto tanàna nanao recensement vita iny zao ndray azy hita ndray somarina ary tongany tsy misy any ary tongany andrasana olany dia zay sady male misara no marary fahaterany fetsy ny fahosana teny fa mare fa le zavatra tsy hita zay marina eto Tanjombato any nefa ny tena manao an'izay fa ny ndretraretra mandeha tsara daholo le fizarana tsisy tompona andraikitra ry zareo fa dia ilikiliny zareo fotsiny hoe andana maka reo ohatrany hoe police communale zany ny rahany zareo hoe andana laminy le olona ry tetsy amin'ny Braony commune teo Tanjombato kosa ny voaka tao ihany moa ny ben'ny tanàna no ny farany saingy tsy nahafaly ny vahoaka ny tangorona teo ny vahaolana izay nentiny namoaka fanambarana omaly ny teo anivon'ny ministeran'ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy mikasika ireo olona marefo ara-pahasalamana fanadiadiny nomen'Andriamana Misata sary ny Mathieu Princy mifanipaka tanteraka ny ambaran'ny vava sy ny tanterainy eo anivon'ny mpanatanteraka ny filohan'ny repoblika ny laza fa tsy miasa ireo olona marefo
ao anatin'izao amenara-pahasalamana izao. Omaly anefa dia namoaka noty ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Manambary ity noty ity fa afaka mampiatona ny fifanarahana arakasan'ireo olona marefa amin'ny Covid-19 izay nahavita ny 12 andro araka ny noty nofaritan'ny ministera ny 9 Jona lasa teo ireo mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Fifampiresahana tamin'ny filan-kevitra nasionaly ny asa moa no nahafahana anak'izao fanampahan-kevitra izao. Eo amin'ny lafim-baovao hafa anisany nitondra faisana vokatry ny amena ara-pahasalamana ny sehatra tsy miankina. Mpandrara iray mpanamboatra sokola ery mbola andrefanambojana arery kosa no nilazany olana ny sedrain'izy ireo nandritra enim-bolana tao anatin'ny fiboana izay. Rindra tsara ny Andra Kotomalala. Tafiakatra 10 hatramin'ny 570 isanjato ny faty antoka ho an'ireo sehatra tsy miankina vokatry ny krizin'ny Covid-19. Ny orinasa malagasy izay mamelona olona anarivony etsy andaniny akaton'ny fanjakana sy hiaran'ny antso-jay. Etsy ankilany dia olana goavana sedrain'ny mpandrara malagasy ihany koa ny fandoava-ketra. Tena mbola mandalo sarotra mihitsy zahay antokehitriny. Mafy be le izy satria mbola misy reny akontreny tokony aloha. Nefa le vokatra ny ao fa ny varotra zany mbola tsy miverina amin'ny lôny izy. Ka zay no tsara dia tsipikely any amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba amena avantage bebe koa ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana satria izy ireo no anisany mitondra ary mandoneta be indrindra eto amin'ny tatsy fanjakana. Ho anay manokana ny orinasa izay misy eto an-toerana tokony mba amena fahalalana mba hamokatra izy satria izy ireny no anisany mitondra ny arena eo amin'ny firenena iray. Raha tsy misy ray ny orinasa ireny ndrema ray tsy misy ny asa zay tokony atao ary tsy misy koa zany ny etra izay tokony aloha. Zay enim-bolana izay vita ihany ireo mpandrara fa ny fiverenana amin'ny laoniny ao aoriany izao krizin'ny Covid-19 zao kosa manahoana. Ohatra ny la machine izy ity. Raha nijanona le machine vetivety aby no nandajanona le izy. Fa le mamerina le izy no tena sarotra be mihitsy. Ny machine zay mipetraka nandretsy tsy miendritra manana machine tsy miodina mihitsy ary tsy maintsy averina andoro ny maintenance rehetra. Donc zay zavatra io zany no tena sarotra be mihitsy mamerina an'izay zavatra io mila tapa-bolana. Raha mandeha milinao zany tsy miasa nandritra ny tinga zao 3 volana ny fahabolana mamerina le milina sarotra be. Ao koa le cadence amin'ny mpiara-miasa tsy dia zatra trony izy zany miasa be dia mbola tsy maintsy mamerina le fomba fiasa tao. Herinandro zay no niverenan'ny fitaterana mivoaka ny faritra Analamanga nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny tompona andraikitry ny tombo fiantsonana nasionaly etsy Andotapenaka Lorette Berton sy Tahiriny Aina. 10 volana mahery izay no nizaka ny mangidy ny piasan'ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly sy regionaly. Tafiditra amin'izany ny mpamily, ny mpanampiny, ny mpitona entana ary ny mpandrara. Efa niarahana lala ny fitarainana nataon'ireo olona ireo satria sady tsy mba isany ny sitraka fanampiana izy ireo nandritra ny fihibohany. Ankehitriny, mitaky ny anokafana tanteraka ny lalana mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga ireo mpitatitra. Efa nisy ny fanokafanao ny zotra Antananarivo sy Antsinanana ary dia nitanterahanay atsakany sy andavana ny fepetra rehetra mahakasika ny fahasalamana mba hiarovana ny vahoaka, hiarovana ny fireneny ity. Mbola vonona ary anatanteraka atsakany sy andavany izay fepetra rehetra izay apetraka ny fitondram-panjakana mba hahafahanay miasa satria iaraha malala fa efa ela dia ela ihany zay no tsy niasa. Averina sy amafisina tompoko mangataka izahay mba hiasana izay mpitatitra manerana ny Madagasikara zotra nasional sy regional. Raha ny tamin'ny herinandro voalohany nisokafany lalana miazo ny faritra Atsinanana nambaran'ireo mpitatitra fa voahaja ny fepetra ara-pahasalamana napetraka. Isan'izany ny fampiasana ny caisse unique izay nahafahana ny feny fianaky ny valana retina teny anivon'ny tombo fiantsonana. Teo ihany koa ny famendrahana rano mpanafody amin'ny fiara ary ny fametrahana ny fidirana tokana sy fivoahana tokana tao anatin'ny gara.
nanampy tamin'ny fanaraha-maso ny mpandeha ihany koa ny fitakiana ny dika mitovy ny karapanondro na karatra mahampianatra sy ny certificat de résidence. Alohan'ny andehanantsika aty amin'ny tobim-piantsonana dia tsy maintsy mitondra ny dika mitovy amin'ny karapanondro ho an'ireo mpianatra moa dia ny carte scolaire, eo ihany koa ny hoe certificat de résidence hoentsika aty amin'ny tobim-piantsonana. Ny antony ino no pièce-tsika ahafahana mampiditra antsika ao anatin'ny le antsoina hoe numérisation, ahafahana mienregistre ny mombantsika rehetra satria azadino fa anisany tena zava-dehibe le antsoina hoe traçabilité any mpandeha tsirairay avy. Mbola ireo fiara mitatitra olona any amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy ihany aloha hatreto no miasa ao amin'ny toby fiantsonana etsy Andotapenaka izay avy amin'ny kooperativa raiky amby 30. Mbola eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana hatrany herinandro ihany tokoa izay no niverina ny asa ireo fiara mpitatitra vahoaka teto an-drenivohitra ny taxi be sy ny bus izany manaona ny fanajana ireny fepetra toy ny fampiasana gel désinfectant sy ireo fitaovana izay tokony ampiasain'ny mpamily na ny mpamily mpanampy azy ireny. Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala. Manomboka korakora ny fampiaran'ireo fepetra napetraka hiatrehana ny COVID-19 ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Tsy ny taxi be rehetra no mbola mampiasa ny gel désinfectant amin'ny tokony ho izy herinandro aty aoriana. Tsy tsina be na ihany koa maraina ihany no mena ny mpanjifa izany. Sasany ara misy tsy manao hoanina akory, misy tsy mampiasa akory de gel talo mitaky. Vao androana sasany niakatra dia hitako hoe ny sasany ara ny taxi be misy manao an'ilay mampiasa an'ilay seza ampovoany dia ohatran'izay zao tsisy nanisy gel zany koa. Tambany androany niakatra taty Antananarivo dia izay bus nandroanako aloha zao mba mampiasa gel daholo dia ny ampovoany tsy misy. Lasa mianto teny ireo tompona fiara amin'ny gel désinfectant tsy nisy intsony ny fizarana avy tamin'ny fanjakana. Resaka gel désinfectant ve nareo efa mividy le mbola le nampiasaina le azo tamin'ny farany teo iny ihany? Eo amividy volanay ny alako. Tsy maintsy arahana tsy mety raha vao le tsy manao le gel menina ny olona. Atreto aloha tsy namely intsony fa tavoalohany ihany namely. Hoe tavoalohany iny ihany no nahazo gel zany dia zao mianto tena. Tsy tsitsina le izy. Ny lafilafy koa le vidin'le izy dia tsy tsitsina zany. Tokony ho zaraina maimaimpona ihany le gel. Raha ny coopérative aloha dia tokony tsy hanao an'itony efa misy taratasy ny coopérative zany hoe ny resevera ihany no tena manao an'le visera fa ny chauffeur tokony tsy hanao an'le visera. Mitohy kosa ny fitsirihana atao mitandro filaminana saingy manao antso amin'ny coopérative izy ireo ny tokony hanetanany ny fiara ho aminy hanaja ny fepetra. Na teny amin'ny tambazotra tserasera na teo amin'ny fampalalam-baovao maro samihafa dia hita sy taratra fa niakatra be ny tanin'ireo lozam-pifamavozana teto an-drenivohitra. Atao anatin'ny 3 volana izao ny 9,100 tranga ireny dia saiky ny loza teraky ny fitangenana moto avokoa. Inona ny mety ho anton'izay fa na dia adiny eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Ny volana jona lasa teo dia tafiakana 5,20 ny lozam-pifamavozana naratra ny olona. Ny 7,30 amin'ireo dia vokatry ny moto avokoa. 8,10 ny lozam-pifamavozana nafatesan'olona, ny 7 tamin'ireo dia mahakasika ny moto. 10 kosa ny lozam-pifamavozana vokatry ny amamona, ny 7 tamin'ireo dia mbola vokatry ny moto ihany koa. Miseho amin'ny endriny maro ny mahatonga izany. Ny antony anisan'ny anankiray aloha zany somary nampirongatra kely azy teo dia le tsy fisian'ny fiara fitaterana dia sainky mitombo le mampiasa moto, le moto scooter. Sainky tanora eritrero ny mbola anatin'ny hafanapo daholo no mitondra azy dia somary tsy mahafeno tsifatsifany atsero. Fa ny tena antony goavana dia ity, tsy izay rehetra mahay mitondra moto dia tokony hampiasa arabe, fa tokony ahay ny fitsipika amin'ny fehy ny fifamoivoizana. Eo ihany koa le fanovana zareo ny tanjaky ny moto. Le fanovana ny tanjaky ny moto zany anisan'ny anankiray koa miteraka ny lozam-pifamoivoizana. Dia ny zavaratsikaritra koa zao tatoato ny tsy fisian'ny rétroviseur. Dia rehefa isombona zareo na ivily dia mitodika any arina. Dia ankoatran'izay moa ny tsy fanaovana aroloha na manao ihany fa aroloha tsy tokony ampiasaina fa raha vao mianjera dia le aroloha indray mivaky. Mifototra amin'ny fanabeazana sy ny fampiarana ny lalàna ny ezaka ataony eo anivon'ny polisy-pirenena hoentina mampidiny io tare marikio. Zay aloha zany zao dia miezaka mihitsy manao fanentanana ao amin'ny page Facebook-nay amin'ny resaka moto.
akoatran'izay a manao antso foana zay ary manakana an'ireny motora eny ny andalana dia manolo azy ny tokony atao fa eto zany zao dia antso anisan'ny antso atao dia hoe aoka mba tsy hampiasa arabe raha tsy mahafehy ny fitsipika amin'ny fehny fifamoivoizana zay zany tena apiatsaka mihitsy zay dia akoatran'izay a tsy tokony atao ty resaka pointe ty io zany zao andraisan'ny polisy fepetra mihitsy a eny amin'ny boulevard eny Masay efa raha maso ireo tanora manao pointe amin'ny moto reny zany anisan'ny andraisan'ny fepetra akoatran'izay moa zany a ny fanasazina an'ireo le tsy manao aroloha sy manao tangimbe amin'ny moto pejy iray tao amin'ny tambazotra tserasera no namoaka ireo tatitra tamin'ny fivoriana tsara-potoana ataon'ny komina Antananarivo renivohitra izay misy moa ny tady vaovao nangony ny nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Prince mikasika izay. Manomboka izao dia mila miomana ny mponiny arivo ho tataovan-ketra avokoa ny fikojana ny trano. Manomboka amin'ny fanamboarana tafontrano izany na fandokoana ny trano eny hatramin'ny fikarakarana dosi akana fahazon-dalana hikojana ny trano. Ho an'ny fahazaron-dalana hanamboatra trano dia 5 alina ariary amin'ny fanamboarana ny antota-taratasy ary 5 alina ariary ny fahazona lalana amin'ny fanamboarana izay manome iray hetsy ariary aloha amin'ny commune. Arivo ariary isaky ny metatra tora-drohatra raha nolon'ny tafotranonao ianao. 10 sy arivo ariary isaky ny metatra tora-dro kosa raha manana fikasana ny andokon'ny tranonao ihany koa ianao. 10 sy arivo ariary isaky ny metatra tora-dro kosa no alohanao raha mikasahana avao tanteraka na anao ravalement ny tranonao ianao. Ireo reny iteraka eny amin'ireo CSB iny commune dia ho takiana 2 alina ariary. Nampiakarina ihany koa ny saran'ny fikarakarana taratasy fampidirana jiko sy rano. Nampiakarina 2 hetsy ariary izany raha 5 arivo sy 9 alina ariary izany teo aloha. Manjaka sy miariary eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny olana ara-tsosialy sy ny olana amin'ny resaka fananantany eto amintsika. Androany dia nampiantso mpanao gazety ny mponina teny Andohanimandry seza iteny izay nitondran'izy ireo ny alahelony sy ny fitarainany. Sary ny tahiriny aina fanadihadiany Germaine Menjanary. Antaonany maro ny fokon'olona eo Andohanimandry seza no nampiasa ity toerana ity. Ankoatra ny fampidiram-bola azo ny fokotany amin'ny alalan'ny parking dia nataon'ny tanora ho fanaovana ny fifaninanana ara-panatanjahantena ihany koa. Ankehitriny anefa dia misy olona milaza fa akaiky ny fitondrana mitonona ho tompon'ny tany. Raha ny fanazavan'ireo mponina manodidina anefa dia tany-panjakana io toerana io. Tôbily fo fitopolony eto atao aizary. Faharoa toerana fanaovana fivoriam-pokon'olona eto. Fahatelo terrain eto zany terrain boule pétanque teto zany. Ny mpanao boule mahafantatra tsara fa toerana fanaovana boule ity ary rehefa misy événement vacances dia akisaka amin'ny fiara tenenina miala amin'ny maraina daholo fa manao eto ny boikely minimum manao boule eto. Fahatelo manarakaraka zany misy an'ity bombonina teto. Eto tsy mahatosika misy borne fontaine telo eto fa tsy mahatosika ny rotonga dia fa tsy mandeha tsony. Dia soara nisy an'ity zany. Ty zany misy an'le citerne reny manaritra azy dia maketo ny olona. Ary sanatria raha misy ino tsy lozana amin'ny fiainan'olombelona misy fahoriana eto no mivoaka ny razana zany. Antsoavo no ataon'ireo mponina amin'ny fitondram-panjakana noho ny raha-matahora sy ny fanamparam-pahefana ataon'ireo olona mitonona ho tompon'ny tany ireo. Nisy fampitana rehefa nanao fitsiriana zany mampiasa ny domaine tamin'izany dia nisy fampitana araka ny 763/99 mine ATV, ASG, DG, DSF, DAF, SURDOM izay no amafisin'ny tribonaly ny mahatany mpanjakana azy tamin'ny 3 octobre 2014 tamin'ny 9 mars 2017 fa tamin'ny 3 octobre 2014 zany reo tolo reto ny tonga indray tamin'ny 9 ora maraina nanao borina azy andro cyclone. Eritreto hoe andro cyclone tsy mahazo taratasy ny riverain sy ny rehetrarehetra ary ny chef fokotany tamin'izany dia nilaza fa tsy nahazo fampilazana tahalohan'ny amin'ny 9 ora io fa amin'ny 6 vao tonga ny hoe ndao ianao manao borina azy ary nampalahelo tamin'izany fa chef district tamin'izany madame Vero dia nandray andraikitra
nahitan'le zavatra hoe tsy ara-dalàna dia niabrosé niseho fokotany satria nisy zavatra mifanohatra ny soniavo niseho fokotany io araky ty taratasy ato ty zany mitondra olona ary mahatezitra olona ty fantatra le olona fa tsy manaiky anao ampanao zay mety hoe zay iraky tezia dirikabony ihany na ohatra zao manonontonona anaran'olona ao amin'ny fitondrana dia ao amin'ny dia taratasy any fotsiny tsisy afisa azy hoe reto ny tompon'le tany sy hoe mangataka an'le tany fa tonga dia tonga anao borina azy. Ho an'ny mahajanga sika amin'ity vaovao manaraka ity lahara-pameana ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny fanakatonana sy ny fandrodanana trano toerana fanaovana fanatanjahantena iraindray na ny gymnase tany Mahajanga no lasibatra amin'izao fotoana izao. Vaovao tanteriny Sam Razafy Mamonjy MBS Mahajanga eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Raha tanteraka ny gymnase eto Mahajanga amin'izao fotoana izao tany manalaka sisa no hita napetraka an'izy ireo ny volana septambra 2022 no noravana ity hany vakoka sesatavela nampalaza ny Mahajanga ity gymnase izay atao hoe farany tsara indrindra raha eto Madagasikara ny fahitana olo-tsotra azy tamin'izany fandravana ny gymnase izany. Ny fahitako an'le gymnase noravana tena tsy mety raha ny hevitrako manokana satria zany le gymnase teo aloha efa mandritra ny taona maro zany le izy namboarina nefa le izy namboarina taona maro dia potehinao amin'izao efa vakoka nge iny ramse efa zavatra efa firy taona ny orenana iny dikan'izay zany raha ohatra ka hanamboatra ny fanjakana dia tokony le vaovao amboariny mihitsy zany zay ny tokony ho amboariny fa tsy le efa vita indray ny potehany nefa avy eo indray dia io izy ao tsy mihetsika efa firy volana zay zahay nefa na eny zao any Antsirabe nahazo aiza hoaizany any Mahajanga. Ny volana marsa 2022 lasa teo no nilaza fa itokanana azy io hatramin'izao vala amin'ny 20 taona aty aoriny mora tokoa mantsy ny mandrava fa sarotra ny manangana fa nampanazavana hatrany. Sikevitra amin'izao tokony hiverina ty reo namboatra an'io indray amin'ny fomba mahaingana indrindra satria ny fahavaratra zao efa tonga indray zay ne le hitadiavana an'le gymnase amin'le andro fahavaratra mihitsy ikotranan'le mpianatra na ikotranan'le olona. Ratsaivona dia ny taona tena 2019 ka hatramin'ny taona 2019 no nanangana ny gymnase ity ka komisaria au sport no anarany tamin'izany izay lasa lovatsofina sisa ire taty aoriny ka ny entreprise Asirac entreprise vahiny iray no nanao azy ity tokoa mantsy tonga amin'ny fitenenana hoe taripato filambava afany lazanvava afany tondrony tanany tafiditra ao anatin'ny drafitra sapatsakana tokoa ve zany ny mandrava fa tsy manangana araka ny targetra napetraka ny teo aloha marika Ravalomanana. Maro amin'ireo mpanjifa no niaina fidiram-bola amin'izao fotoana izao no ny amiana ara-pahasalamana mba ho finjojovana kosa anireny olona ireny dia nisy nitolotra vaovao izay nampahafantariny ny orinasa Star Times androany atetsy Akorondrano. Razafy Mahinina sy Andra Kotomalala. Mitony tolotra omenan'ny mpanjifa indrindra ao anatiny izao amiana ara-pahasalamana izao ny tsinjovana ny fidiram-bola ny tsirairay moa no antony nanaovana izany. Ny match ny liga rehetrarehetra 380 match dia ho alefanay avokoa amin'ny teny frantsay dia izy chaîne anankiray iompana manokana amin'izay liga zay. Ny tena vaovao be angambany dia nanangana izahay plateforme antsoina hoe Star Times Go. Ny Star Times Go dia plateforme na téléachat izy io ahafahan'ny mpanjifa rehetra manjifa ny produit Star Times tsy mivoaka ny trano mijery ny télé izy na mijery na efa mpanjifanay ihany koa izy dia izy programme zany ho alefanay amin'ny télé ahafahan'zareo mividy ny produit Star Times amin'izao voalohany zao dia satria moa zany izy hoe shopping sans contact zany no tena tanjonay amin'le izy amin'ny situation sanitaire misy atsika izao dia miantso telefona fotsiny le olona amin'ny 020 22 202 75 dia izy ireo no mampita amin'ny technician sy ireo sampana rehetra eto amin'ny Star Times ny commandinao dia manao livraison izahay dia manao ny installation ihany koa. Ao anatin'ny Star Times Go zany dia tena tsy vidiny amin'ny tsena mahazatra fa ho latsaky n'izay amidinay isan'andro zany ny vidin'ny zavatra ho amidy ao anatin'io Star Times Go io. Marina fa ny fahitalavitra MPS dia afaka rahinao amin'ny Star Times canal 766. Firenena maro any Amerika no mbola tena miady tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 amin'izao na dia efa miala tsikelikely ao anatin'ny fiboana aza ny Kamerony anisan'izany i Brésil izay firenena anisan'ny nahitana trangana olona namoniainy be indrindra ihany koa. Nomena Remana Misata sary ny Mathieu Prince. Na dia efa nahitana fihenana aza anisan'ireo olona maty
vokatry ny covid-19 tany Brésil dia mbola miayay foana ireo manam-pahefana azy tompona andraikitra ny atoerana. Brésil firenena faharoa ny antontanisan'ireo olona mitondra ny covid-19 ao aorianan'ny États-Unis. Raha ny antontanisa izay nivoaka omaly dia efa nahatratra 4 tapitrisa ireo olona mitondra ny covid-19 any atoerana. Mahery ny 404 alina sy iray hetsy ny namoy ainy ary manodidina ny 1000 no maty isan'andro. Ny ministera ny fahasalamana ny atoerana nefa dia milaza fa efa misy fihenany io tahan'ny fahafatesan'io raha oharina tamin'ny volana Jolay sy Aogositra izay efa mahatratra iray hetsy ny isan'ireo namoy ainy isan'andro. Ireo manam-pahaizana ny atoerana kosa nefa dia nilaza fa tokony hitandrina hatrany. Efa tsara hoy izy ireo izao fihenany antontanisa izao kanefa mila mitandrina hatrany amin'ny fanapahan-kevitra zaraisina ary tsy tokony mbola maimaika amin'ny fialana ao anatin'ny fihibohana. Zay ho fantatra mikasika ny coronavirus tany Brésil izay koa toko lasy tomoko vavy no nentinay nanakatana tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao tany tokantrano tsy misaraka amin'ny MBS makasitraka ny teknisianina ny mpanao gazety ireo teknisianina sy pakasary rehetra ihany koa ny farimbona tao anatin'izany fotoana izany ny tenanay dia mirary ny sosy ny tsara indrindra aza misaraka amin'ny MBS.